Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soca Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Anolotra anao ny vaovao. Saika mitovy feo ny ankamaroan'ny hery politika eto amin'ny firenena. Mila mijery taratra ny fitondram-panjakana ankehitriny mba ahafana manitsy ny fomba hita tanàna ny firenena. Hojerentsika raiky ny momba ny rovaolana nefa niraisy ny fanjakana momba ny raharaham-pirenena ao anatin'ny matoan-datsoratra Enikaza Rakotomanantsoa. 1,740 sy 3 hetsy ariary ezaky ny malagasy iray notrosany Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny ponina 3 tapitrisa mahery. Mbola ambany izany anefa nitrosantsika raha mitaha amin'ny firenena rehetra maneran-tany izay manana trosa avokoa raha nitatrana avoaka ny fivondronan'ny olom-pirenena tokony andraikitra ao anivon'ny CCOC. Hatreto mbola tsy nahazo fampindramam-bola ny fanjakana malagasy. Tsy fandriampahalemana tao aorian'ny fanentanan'ny sefokotany dia ny fivezivezen'ny ponina no ezahana ranomaso akaiky raha ny fanazavany eo anivon'ny prefektoran'ny polisy. Nilaza kosa ny mpamonjy voana androany manoloana ny fahamaizan'ny rovana Ambohidratrimo fa tsy fandraisana andraikitra ny voakasika izany isam-baratonga no nahatonga ny fahamaizan'iny efa impolo izy ireo tato anatin'ny herintaona no namonjy fiheretana tamin'ny vakoka tahaka ireny teto Antananarivo sy ny manodidina. Lehilahy iray no nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana tany Thaïlande androany. Fisamborana voalohany no tanterahany polisy thaïlandais 12 andro tao aorian'ny fipoahan'ny bomba izay nahafatesan'ny olona misy 20 tany Thaïlande. Nahitana fanamboarana bomba tao an-tranony raha nanambarany mpitandron'ny filaminana. Ny Atsipriana Vitrano. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny mbaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Rangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Mahavariana ny ready ty manadio rano. Efa fanoka isan'andro tya. Mba aiza moa zay zafikeliko zay? Ao ambadika izy neny. Le tsena ke zava ndao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ye, suro, ty raha jerendry. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ye. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro
Orange milay araroto ny illimité night illimité daholo ny SMS sy ny antso makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy Savy Zary Rive Alexia Patrika no anaraka tam'zato a niotona ty vehivavy tokapo amizao tsy afenina fa manankarentsika tsy misy mahaory aloha e de mba ozy ny olona natafanavy tamin'izah mbola bantikely vao nisy tsy netinety tonga dia manantona tao preso tapa-kevitry fa hagnano dépistage nanao fanabeazanaizana tamin'izah mbola tanora kely dia milamitsaina zavy 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 tanora salama tanteraka ny nofinofy zavy assureko kokoa no aviko rehefa milamitsaina aleko manatona atao preso Miarapa tomboka lasy tomboka vavy tonga soa indray tao anatin'ny fampahalamba avao ny fahita lavitra Kolo TV amin'izao asabotsy ariva izao. Manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany alantsiny aty am-piandohana izay mety ho fanelingelena mandritry ny fampahalamba avao noho ny antony ara-pahasalamana. Ny vaovao ny politika avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ity ariva ity andeha ariverenantsika ny hoe nanao ahoana rafitina ny zavantranga nandritra izay herintaona sy tapany mahery nisy ny fitondram-panjakana vaovao izay fankahalana na alahelo toerana avokoa ve ny anja rehetra mitondra fanakianana sy nanao fitakina samihafa fanakorontanana avokoa ve ny anja rehetra manao antsoavo foetseroa mahalona ny fomba fitondrana ny firenena ankehitriny na vahaolana ve ny fomba hitantanana ny firenena tao anatin'izay vanim-potoana izay na hoe efa misy taridalana mazava momba ny hoe ahoana ny anavotana ity firenena ity ka hanatsarana ny sosialim-bahoaka ary ny fanatetiny Sorakotondrina. Prime Ministre roa izay no nifandimbina hanatanteraka ny vinavina sy ny fandarana asan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hatramin'ny volana Aprily 2012. Mbola ireo avokoa ny 570 minisitra no tendrena voalohany tamin'ny volana Mars 2012. Ny gouvernement Takolo Rosé hatramin'ny volana Janoary 2012 ary izao ny gouvernement Ravelonarivo. Nisongadina ny hoe eken'izao tontolo izao ny fitondram-panjakana mijoro. Noraisy ny firenena maro ny filoham-pirenena malagasy nampanantena vola avokoa ireo mpiara-miombona antoka nahazatra hatramin'izay. Vao niainga ny gouvernement ny Republika Faefatra dia velombolo ny rehetra. Ny zava-misy taty aoriana tsy afaka niatrika ny olam-bahoaka ny fitondrana, tsy afaka nisoroka ny fahasairanana,
raha tsy resaka afa-tsy ny tsy fandripahalemana sy ny fahasalamana izay iainan'ny vahoaka malagasy isan'andro. Miaramila valo matiny dahalo tany atsimo mahenotsika fa hoe misy bomba napetraka tany amin'ny Rahoanambatovy tany Tomasina enotsika reny le misy alaina keriny reny rehetrarehetra reny zany dia mahatonga eritreritra hoe fa aiza ary ny tompona andraikitra na tiatsika na tsy tiatsika dia tena manaitra ny be sy ny maro mikasika ny namay ny rova tany Ambohidratrimo manaitra ny be sy ny maro ary mampatahotra mihitsy mikasika ny peste tany Moramanga peste bubonika dia nivadika pulmonaire. Tsy voasoroka ny tondra-drano nefa efa amam-bolana maro ny tsy misy miraharaha ny fanotofana tany sy ny fahatsetsehana tatatra. Tsy voasoroka ny fahamaizan'ny rovana Ambohidratrimo nefa efa niarika ny fahamaizan'ny Manjakamiadana amin'ny fanjakana ary efa tamin'ny herintaona no efa nandeha ny feo fa misy mikasa andoro izany. Tsy voasoroka ihany koa ny Andiambalala nefa efa tamin'ny herintaona no niantsena teto Andrenivohitra izy ireo. Tsy voasoroka ny fanafian-dahalo maro miaramila nefa nandaniana 220 miliara ariary ny hetsika maromaro nandaniana 100 miliara. Ankehitriny miditra amin'ny andehan'ny faharoa amin'ny resaka 100 andro ny gouvernement Ravelonarivo. Tsy nahafa-po 100 ny vokatra tamin'ny fanandramana voalohany. Ho amin'ny mpanara-baovao anefa tsy misy miantraika amin'ny vatana any amin'ny sosialim-bahoaka ny fampandrosoana nentin'ny fitondrana Rajaonarimampianina hatreto. Tsy krizy ara-politika intsony no misy raha nambaran'ny ity mpandinika ny fiainam-pirenena avy amin'ny sefafi ity. PDB ny tsy vitany eo amin'ny fitondrana tsy tafavoaka ary mila misy zavatra sasany nge nahoana mety ampime ihany ohatra zao le hoe inona moa ty RRI moa hoe tena mandresy lahatra le RRI ilaina nge le zavatra hoe hitambokatra malaky nefa le izy rehefa tereko masaka ohatry ny volom-bojaza dia tsy mety. Vokany tsy nisy ny fiangana teo amin'ny resaka ara-toe-karena, tsy nitsaha niakatra ny vidim-piainana. Ohatra, raha novinavinaina ho 700 ny tahan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana amin'ny faran'ny taona ho avy izao, efa tafakatra 4,100 izany tamin'ny volana Jolay teo. Tranga tsy azo lavina ihany koa ny tsy mbola fisian'ny famatsim-bola tonga hatramin'izao. Toy ny fitondrana tsy maharesy lahatra ihany koa no misy ankehitriny. Hatramin'ny 12 Janoary 2012, vola 520 tapitrisa euro ihany no efa narotsaky ny 11e fed tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ankoatr'izay, fanampiana mivantana amin'ny alalan'ny fitaovana no noentin'ireo mpamatsy vola. Hatreto izany, mazava fa tsy maharesy lahatra ny mpamatsy vola toa ny FMI sy ny Banque Mondiale, ny ambara fa mangarahara sy filaminana ary fanjakana tsara-tantana lazain'ny gouvernement ankehitriny. Na dia irairaina isan'andro amin'ny aina amanjerim-panjakana azy zany. Tombontsoa arabola ho azy sy ny distrika na voafidy azy toerana politika fifampanantenana na tsy fanonganana mandritry ny monda ireo hatreto no rehefa alokanady lehibe ao anatin'ilay fifanarahana miafina izay sain'ny filoham-pirenena Soaniava ny solombavam-bahoaka hetsakilan'izay raha rambivaika kehitriny ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay nampiakapofina ny jeneraly prime ministre Ravelonarivo tany atsimo samy fepetra ho raisin'ny fanjakana avokoa na ny memorandum de responsabilité na niady amin'ny dahalo saingy ny ombanany dia ny hoe isy valiny amin'ny fiainam-bahoaka ve izany sa ho fandaniam-bola sy fandanimpotoana indray fa iverina ihany ny olana afaka herintaona ary ny andindinin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Enikasa Rakotomanantsoa. Mahery vaika ary avo ny feon'ny jeneraly prime ministre Ravelonarivo Jean raha ampitahina amin'ny dokotera prime ministre Cool Roger. Maro no velom-panantenana raha vao nanao ny kabariny voalohany ny prime ministre amin'izao fotoana izao fa hiova ny raharaha. Hivaingana amin'ny fiainam-bahoaka ny asan'ny gouvernement fa niova ny mombamomba ilay hoe olona hatokisan'ny filoham-pirenena hanatanteraka ny asa fampandrosoana. 5 volana izay no lasa tsy manana afa-tsy efa-bolana sisa hitondrana fanovana lehibe ny prime ministre Ravelonarivo raha te hiavaka sy ahavita zavatra noho ny prime ministre teo alohany. Raha ny zava-misy ankehitriny toy ny mironana amin'ny hoe Cool Roger ihany no Jean Ravelonarivo ny raharaha raha ny asa vita hatreto.
hanao ahoana ary ity gouvernementa ity ampitsarana azy ve izay valivolana lasa nitondrany ny raharaha-pirenena izay inona no tena niova na hoe inona no efa manomboka miova vaolana maro no efa noraisiny ny fanjakana isan'izany hoe hazomina ihany ny ankamaroan'ireo minisitra hatramin'izay aleo mitady lalakafa momba ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana akoatra izay voalazany lalam-panorenana ara-bakteny mba ahafahana miasa mivezivezy sy manatrika ireo fivoriana iraisam-pirenena maro mba isokafa ny famatsim-bola sy ampazoto ny mpamatsy vola napetraka ny zato andro iasana aingana dia aingana ahitana vokatra mivaingana natao ny fifidianana kominaly izay tanteraka ndraiky amin'ny 3 jolay faranteo ary andrasam-baly ny ankehitriny atao ny fifanarahana amin'ny vahiny samihafa momba ny arena stratezika tahaka ny angovo ny soltany sy ny sisa mba ahazaom-bola nosokafana ny fandrarana momba ny volamena manoloana ireo vaolana noraisany fanjakana ireo anefa tsy azo odiantsy hita ny vokatra azo tsy mety mirindra ny fifandraisan'ny androm-panjakana toy ny filoha-pirenena sy ny député taorian'ny motion de censure sy ny motion de déchéance faran'ireny tsy mety raikitra ny fivoriana andanina ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiny fa mandeha ho azy avokoa ny fitantanana ny raharaha sy ny volam-panjakana mitoetra ho maro toerana trano ny tsy fifampitokisana eo amin'ny samy mpiantsehatra politika ka lasa mampahazivahana ny aya sy ny resabola hatramin'ny fividianana olona akoatra ny fandikan-dalàna izay hiampangany fiarahamonim-pirenena maro ny fitondram-panjakana sy ny mpanao politika manodidina ny filohan'ny repoblika faranteo ezahana ravana ny maro anisy efa mijoro eny Tsimbazaza na dia hirika iray nahafahan'ny filohan'ny repoblika miverina tanteraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna ary hampilamina azy amin'ny hoavy aza ny fiaraha-miasa amin'izany tsy misy fiovana nefa ny fiainam-bahoaka tsy hita mazava ny lalana ombana na ny olana efa nahazatra hatramin'izay ary ny andrasana vahaolana tamin'izao repoblika faefatra izao na farafaratsiny fanombohan'ny vahaolana raha tsy resaka afa-tsy ny delestazy ny fiainan'ny lanjam-bola malagasy ka mampiakatra ny vedim-piainana ary ny asan-dahalo manam-pirofo araka izany ny zavadrehetra misy ankehitriny manoloana ireo vahaolana maro efa noraisin'ny fanjakana fa tsy mitondra any amin'ny fitoniana izany na io fitonian'ny raharaha politika na fitonian'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny zava-misy toy ny manindra ary mavesa danja kokoa ny fitiavam-pahefana noho ny finiavana amaolana to fikafika hafahana mijanona amin'ny toerana politika iray no be dia be hany ka to lasa fiatanatana-po fotsiny ny teny avoaka ny vava fa tsy harahana asa mivaingana mipetraka ny fanontaniana ankehitriny mbola manana faniriana tsara ho an'ny vahoaka malagasy ve ny filoha-pirenena raha eniny valiny mbola afaka ny anova zavatra hanatanteraka izany ve ny prime ministre Ravelonarivo Jean fantatra kosa fa tsy hitondra fitoniana araka ny ambaran'ny filoha-pirenena ny firotorotona hitadiavana ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ho ny filohan'ny CDE Andriamatoa Serge Zavomahova ny filoha-pirenena amin'izao fotoana izao izay mitady ny hirika rehetra azony izay maro anisa eny Tsimbazaza ka miroso indray amin'ilay hoe memorandum de stabilité ity resaka memorandum de stabilité ity izay vao noforoniny mpitondra ankehitriny fa tsy hita na ao amin'ny lalam-panorenana na ihany koa ao anatin'ilay fanapahana avoakan'ny HCC tamin'ny 17 ny volana jona farany teo arao ny fanampanjavana le pacte de responsabilité na zao to miovanarana andre lasa memorandum de tsy haiko tsony le izy zany raha vao resaka hoe petapeta toko nanaovantsika azy de za milaza nareo fa mbola ho isy korotana io raingana be io korotana io de ho tonga na ho ny assemblée io na ty amin'ny vahoaka le olana eny le fahantratsika ane zao melalina satria amin'izao fotoana zao ny fanjakana zany tsy mahavita ny adidiny tsy mahavita ny adidiny fanjakana satria ao amin'le fomba fitantanana koa zany ane ny olana matoa zany ny olona tsy mamenao vola fomba fitantananao vola tsy mety ako ny fanatanterahana ny fifidianana farany teo raha itsika ao anatin'ny fandaharana alaliny alahady zao ny momba ny olana rehetra sy ny kajikajy politika rehetra nandeha tao anatin'ny fifidianana kominaly kajikajy ny mpanao politika izay niteraka olana mbola saribana hatramin'izao nanjaka ny alabaty sy ny papaika isan-karazany tao anatin'izany mitantarany zavatra hita ny olon-tsotra nanatra maso sy ny kandida izay manana olana tamin'ny fifidianana farany teo fanadetiny Erina Rabary ho an'ny teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra olana izay mbola mampifanolana ny kandida Lalao Ravalomanina laharana fahaenina izay mitarika vonjy mainka raha nivoaka-pifidianana voakan'ny senita sy ny kandida laharana fahasivy Lalatiny Rakotondrazafy fomba fiady teny amin'ny pro-pifidianana raha nambarany ny fanakoman'ny ny mpanisavaty ny ilany misy ny lisitra freedom ka ilazana fa vaty fotsy rehefa ity lisitra ity no mahazo santionany ihany tamin'ny fitarainana misy 20 eny amin'ny tribunal administratif zany raha nambarany ty zany le bulletin unique zao ty
dia rehefa nomean'le olona andeha hifidy izy zany dia tonga dia avalony oatra izao dia tonga dia teneniny zany ianao hoe amreto no mifidy amin'ny ankavia dia gaga moa le olona zany miantso taty aminay ny teny hoe tsy misy kazo ho an'ny freedom angeo anatin'ny bulletin unique ahoana tsy izy dia rehefa no marinina tena misy le izy fa tonga dia afelony zareo ohatran'izao dia tonga zany dia etona sy ny mifidy le olona fa tamin'ny fanisambato ihany koa dia izao indray ny fikandry zareo tena alabato mamohatra mihitsy ange izy ary tsy azo nsaina nieritreretina zany hoe misy zavatra tahakan'izany ohatran'izao an'izay indray ny fikandry zareo anisa vato zany dia raha vonen'ny freedom zany mahazo iny manko voatakona amin'ny tanana dia ataondry zareo ohatran'izao dia asehony an'ny olona dia hoy izy hoe vato fotsy teny mity community ihany araka ny fanazavan'ny kandida dia mbola nisy ihany koa ny resaka kitranatrano teo amin'ny bentanana teo aloha izay kandida tamin'ny fifidianana teo ihany koa sy ny sefoky tany raha ny fanazavan'ny mpifaninana aminy nisy ny tsindrina atao tamin'ny ponina ny amin'ny tsy maintsy fifidian'izy ireo ny kandida ny antoko tim raha ny fanazavan'izy ireo hatrany eny taona zany natongavako tety amin'ny tiora tety fifidianana efatra nefa natrehako ao amin'ny bureau de vote anankiroa reo salle 1 salle 2 Antanety 2 ao amin'ny PP Antanety 2 ny vaton'ny tim ao amin'ny salle 2 dia tsy mihoatra ny 350 ary ao amin'ny salle 1 230 fifidianany efatra mifanesy ara ohatra ka azo réquisitionnena ny résultat ny fifidianana rehetra ny tranga-toy nandritran'izay nefatra zay tsy mihoatra n'izay mivaton'ireo zay no afahako manaprofo hoe reo olona 370 reo dia tsy fidy tim mihitsy reo profon'izany resy ireo tamin'ny référendum satria reo ihany mivatony eo resy ireo tamin'ny fifidianana premier tour resy ireo tamin'ny fifidianana deuxième tour resy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary nakalesona izy dia aleo ny fafanatao anatin'izy mpifidianana le olona efa vatany fa tsy fidy azy isan'ny tranga fahita tany amin'ny komina Ranohira ihany koa ny fanambazana vola ny filohan'ny birao-mpifidianana tanjona no atin'izany mba hanoratana ao anaty taratasy fandraisana an-tsoratra fanangala-bato ny kandida iray fomba entina hampandresena ny kandida mpanambola dia le président de vote zany no alaina alaina indray mpanaovina sonia hoe nitenena anao fa mangala-bato ihany dia mena vola ampany amin'ny votoaty ny fandarana alalino rahampitso ireo nentina taminao ireo hojerentsika amin'ny antsipriana ny zavantranga nandritra sy taorian'ny fifidianana manomboka ny 12 septambra ho avy izao kosa namoaka ny voka-pifidianana ny tribonaly misahana ny raharam-panjakana manerana ny nosy rehefa mijery ny fitoriana miisa 224 voaran'izy ireo ivoaka mialohan'ny 12 septambra avokoa ny voka-pifidianana ofisialy rehetra manerana ny Madagasikara rahampitso amin'ny fitora hariva no arahinao ny fanadihadiana mikasika ny tsy fahatombanana hita nandritry ny fifidianana iny fandarana iarahanao amin'ny herin'ny rabary ny alakamisy amin'ny 12 orataondro kosa ny famerenana ivadika lafim-baovao afaka sarindray isika pejin'ny kolotsaina nanamafy ny voalazan'ny mpandinika fiarahamonina maro ny tompona andraikitry ny mpamonjy vona androany momba ny fahamaizan'ny rovan'Ambohidratrimo raha isy fandraisana andraikitra na dia kely azy tamin'ny alalan'ny fametrahana mpiambina amin'ireny vahoaka samihafa ireny toy ny rovan'Ambohidratrimo tsy nilaina akory ny mpamonjy vona ho an'ny fiombonambe ny zanak'Andriana sy ampanjaka eto Madagasikara kosa nanao fivirinana nanomboka androany izy ireo ary manamelika kitsirano ireny zavanitranga ireny fanadihadiany Mikael Ramazala nivoaka tamin'ny fahanginana ny taranak'Andriana sy ny ampanjaka eto Madagasikara ny fiombonambe ny ampanjaka sy zanak'Andriana eto Madagasikara zay tarihako dia manameloka tanteraka ny fandoroana ny rovan'Ambohidratrimo sy ny rovan'Ambohitrimanjaka mariky ny tantaram-pirenena soatoavana malagasy mariky mahizy azy malagasy ny kolotsaina malagasy ireny vakoka sarobidy ireny ka dia manamaeloka tanteraka reo nafandoza reo mpamadika tandrazana nanao an'izany ary manao antso avo amin'ny malagasy rehetra mba irahiny isika rehetrarehetra mbola mijanona ho fanambarana fotsiny ihany izany aloha hatreto nanomboka androany ny fivorian'izy ireo fandorona ninenana tao izany hoe eloka ny fandorana ny rovan'Ambohidratrimo
tsy vaovao na azo lazaina hoe tampoka nefa izany efa hatramin'ny herintaona no nisy fahamaizana nitranga tamin'ny toerana manodidina ny rova toy ny teny Ambomanga sy ny Ambohidratrimo ary ny rovan'ny Ilafy. Efa hita ihany koa ireny ny fahavoazana tamin'ny rova Manjakamiadana. Ho an'ny mpamonjy voina manokana efa 10 izy ireo no nivoaka namono afo na nakaiky an'ireny vakoka ireny tato anatin'ny herintaona izao. Ny anton'izay moa hoe le tompon'andraikitra veny tsy mandray andraikitra sa somary varimbarina fa raha misy fepetra raisina kely fotsiny zany any amin'ireny rovo ireny dia mino fa voaro tsy mila fahatongava mpamonjy voina akory ary mety tsy rihatra akory ary ireny rova ireny. Izay zany no anetanana le tompon'andraikitra teneny koa dia ny mpiambina aloha voalohany indrindra. Hoe raha misy mpiambina ireny tsisy olona tokony afaka manao akasiparana na zavatra hafa toy ny hita teny Ambohidratrimo izay hita pirofo moa ireny ary efa fantatry ny lazaina tamin'ny onjam-peo isan-karazany fa tena nahitana tavoahangy misy petrôla isaky n'le trano nirehatra ireny dia ireny zany tsy fantatra ny antony ary io moa zany efa ampelantanan'ny mpanao tompon'andraikitra an'izany io dia zareo no mahita an'izany zavatra izany fa raha tena hoe misy le mandray andraikitra le mpiambina angambany tsy dia tena hoe tokony hisy loatra izany zavatra izany. Anao ahoana ny toy ny fanadihadiana momba iny fahamaizan'ny rova Ambohidratrimo iny ho sambo miletika tahaka ny fanadihadiana mikasika ireo grand dossier rehetra teto amin'ny firenena ve sa isy indray androany famoahana mpavemaso ny tompo-kevitra sy ny mpanatanteraka izany? Manaboninahitra sy civil miisa 7 mianadahy tamin'ny tian'ity notolorana Maraboninahitra chevalier de l'ordre national malagasy, officier de l'ordre national malagasy nanolotra izany ny mpitahiry ny Maraboninahim-pirenena sy ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra. Dia izany koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena 2 sy 4 sy 3 hetsy ariary isaky ny malagasy iray no trosany Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny mponina 4 sy 700 sy 2 hetsy sy 3 tapitrisa isan'ny malagasy ny taona 2024 mbola ambany anefa ny trosantsika raha tamin'ny firenena rehetra maneran-tany izay manana trosa avokoa raha mitatitra navoaka ny CCOC na ny collectif des citoyens organisation citoyenne. Ny fanadihadiana 7 faingo roa isanjaton'ny arikarena fahobe no tahan'ny trosan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha toa ka ray faingo enina isanjato ny tahafarany ambany indrindra maneran-tany ho an'ny Arabia Saodita ary 3 sy 900 isanjato ny tahafarany ambony ho an'ny Japon. Ny tany findramam-bolan'ny Afrika Atsimo izay 7 isanjato ny arikarena fahobe no mifanakaiky amin'ny Madagasikara. Ity firenena ity izay efa sokajiana ho isan'ny firenena mandroso amin'izao fotoana izao ny volana Desambra 2024 nahatratra 770 faingo 4 miliara ariary ny trosa-panjakana. Mizara roa ny trosa-panjakana dia ny trosa amin'ny any ivelany sy ny trosa anatiny findramam-bola amin'ny firenen-kafa sy mpamatsy vola vahiny no mahatonga ny 770 isanjato ny trosa-panjakana izay mitetina 2 sy 290 faingo 2 miliara ariary. Ny banky iraisam-pirenena no manana trosa betsaka indrindra amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fanampiana arabola IDA hatramin'ny 950 faingo 7 isanjato ny findramantsika vola amin'ny any ivelany. Ny BAD no eo alarana faharoa amin'ny ta 3 faingo 7 isanjato. Mikasika ny fampiasana ireo volany indramina ireo kosa fandarana asa misahana sehatra maro no nampiasana ny 950 faingo 4 isanjato, 3 faingo 4 isanjato no natokana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny 1 faingo 4 isanjato ho an'ny fahasalamana ary ny 4 faingo 5 isanjato ho an'ny fampianarana. Tamin'ity taona 2024 ity tsy nahazo fampindramam-bola ny fanjakana malagasy hatreto fa nonerana trosa hatramin'ny 220 sy 200 faingo 7 miliara ariary kosa no tsy maintsy zakain'ny kitapo-bola mpanjakana. Mbola manana viana hahatratra 30 sy 520 faingo 10 miliara ariary amin'ny famatsim-bola anatiny kosa nefa ny fanjakana. Loran'ny mbola faharoa ahafahan'ny fanjakana malagasy ihany koa ny bon de trésor par adjudication izay miantoka ny 970 faingo 7 isanjato ny findramam-bola anatiny. Manomboka izao isy ny famoahana tatitra avy amin'ny CCOC isan-kerinandro mikasika ny volam-panjakana. Ny fahafantaran'ny vahoaka izany izay heverin'izy ireo fa tokony hisy fiantraikany amin'ny politika ny governemanta. Mbola amin'izay pejin'ny toe-karena izay hatrany miato ny fanaraha-maso ataon'ny ministeran'ny varotra
amin'ny entana amidy eny an-tsena vary simba 3 gony no fantatra fa miparitaka eraky ny tsena amin'izao fotoana izao etsakilan'izay nahitana fiakarany 200 ariary isaky ny kilao ny vidim-bary eny an-tsena antony ny ena ny vary nafarany fanjakana raha ny fanazavany ny mpivarotra. Paranany ny entana hita eny an-tsena vary simba 3 gony no fantatra fa miparitaka eny an-tsena amin'izao tsy mbola hita sy misy pirofo anefa izany raha ny fanazavan'ireo mpivarotra saingy malaza. Efa à peu près 10 jours eo miamba zay zareo zao nandalo tety dia nivérifie ny patente 2015 fotsiny natao tsy mivérifie izy fa nijery fotsiny hoe efa naloha ara-dalàna ny patente 2015 indreo aloha dia tsy hay nefa ny stock zany raha vao misy ratsiratsy ny anay ny aseho-ny client hoe mpanatitra en gros dia tsy maky zay fa be dia be mihitsy mivary ohatrany hoe lasa moisi zany efa misy bibikely ary indraindray amidin'olona zay ny tsy hoe avezany tena mahatonga an'le izy. Mbola fantatra nefa ireo vary simba raha ny fanazavana azo misy bibikely ary misy fofona. Etsy ankilany raha toa ka nilazana avy ao anivon'ny ministera fa isan'andro no misy ny fanaraha-maso fantatra kosa fa eforay volana izay no niato izany. Tsy hoe miato tanteraka akory ny contrôle ary mampitandrina andreo alay-panahy hoe anararoatra satria hoe miato ny contrôle tsy miato ny contrôle fa noho ny lalàna vaovao izay promulgué mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa tompoko dia mazava ho azy fa zany lalàna zany dia tsy maintsy misy ny texte d'application maro samihafa ahafahana tena manatanteraka azy amin'ny tokony ho izy ary io lalàna io dia averiko indray mandeha hoe entitra dia entitra io ary mifanaraka amin'ny toetrandro misy amintsika amin'izao fotoana izao io noho izany eo ampamola volana ny pitsopitsony rehetra amin'ny fanatanterahana an'io izahay teknisiana izay ny antony hoe aleo ary aloha ato kely le fanaovana contrôle fa ho avy izahay rehefa avy eo amin'ny angady sy ny arona amin'ny fampiarana n'io lalàna io. Araka izany hatreto tsy misy ny fanaraha-maso ny entana mitobaka eny an-tsena afaka 2 volana no vinavinaina ireo tompona andraikitra fa hiverenan'izany fanaraha-maso izany. Raha tsy ahivina ny hena 500 mahery ny vary nafarany Madagasikara tamin'ity taona ity raha toa ka ray alina sy 2 hetsy taona izany ny taona 420 sy 2,000 5 alina taona izany tamin'ity taona 520 sy 2,000 ity vokany nahitana fiakarany indray tao tanatin'ny herinandro izay ny vidim-bary raha toa ka 1,000 sy 9 alina ariary ny gony tafiakatra 7 alina ariary izany amin'izao izany hoe 700 sy 200 sy 1,000 ariary ny kilao teo aloha ary tafiakatra 700 sy 1,000 ariary. Ny pejiny sosialy kosa nanizantsika ny fampahalalam-baovao arahy maso akaiky ny fivezivezen'ny pony eto Antananarivo renivohitra sy ny fampiatranona vahiny eny anivon'ny fokontany manomboka izao ho ny préfet de police. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny fisian'ny olana tsy fatam-piaviana mahafantatra ny adidy sy andraikitra tsy maintsy ataony kosa ny tokantrano tsirairay avy rehefa mandray vahiny saingy ny sazy sy ny lalana momba izany mazana no adina aro ny fanadidina tanterahiny Gaëtan Andretsilavo. Amin'ny ankapobeny fantatry ny mponina ny adidy sy andraikitra tsy maintsy ataony rehefa misy vahiny tonga ao aminy. Ireo sazy sy lalàna mifandraiky amin'izany mazana no adina. Raha misy vahiny tonga aminao dia tokony hanantona ny fokontany ianao hanamarina hoe misy olona tonga ao aminao satria raha misy ny olana dia amin'izay ianao tsy voasaringotringotra. Tsy haiko aloha na misoratra anaty carnet fa eny tokony misy sazy mifanitsy amin'izay. Raha misy zava-mitsanga eo manodidina dia any mety misy sazy azy. Misy vaky-tsany eo na misy zavatra mitsanga eo. Efa voasoratra mazava amin'ny carnet fokontany ireo fitsipipepehezana rehetra tsy maintsy arahana ao anaty fokontany iray miaraka amin'ny sazy tsy maintsy aloha. Ho an'ny fokontany andavamamba milany be manokana ohatra miisa 10 ny fitsipipepehezana voarakitra ao anaty carnet. Ohatra amin'izany ny filokana tsy nahazoana lalana, ny tapasy nocturne na ireo mandefa zava-maneno mafy amin'ny alina tsy nahazoana lalana, ny mivarotra toka mihoatra amin'ny 7 alina sy ny sisa. Ny faharoa sy ny fahatelo no miresaka fampiatranona vahiny sy ny sazy mifandraiky aminy raha tsy mandalo fokontany. Fitsipika faharoa zao dia hoe mampiatrano vahiny tsy nilaza tamin'ny tompona andraikitra isan'olona sy isan'alina zany saran'izay dia 2,000 ariary. Zay aloha zany raha vao tsy mazy tratrany sazy zany zay. Fahatelo indray eo amin'ny laharana fahatelo dia hoe mampiatrano sy iray tsy kombakomba amin'ny jiolahy dia 2,000 ariary miampy fitoriana zany no sazy miatra andreo. Ka ny mpampiatrano mazava ho azy manana carnet satria poniny eto amin'ny fokontany dia malala tsara an'io le zavatra tao anatin'ny carnet fitsipika sy fampitondrana io dia zay miatra amin'ireo olona reo zany. Isan'ny mparay tsy kombakomba amin'ny mpanao asa ratsy ny tompo-trano izay mampiatrano azy ireo. Araka izany, hiara-ny lalàna mitovy amin'ireo mpanao asa ratsy ihany koa.
Nilaza ny préfet de police izay nampiatso ny sefy Fokotany androany fa raha maso akaiky manomboka izao ny fivezivezenimponiny eto Antananarivo renivohitra indrindra ny fampiatranona vahiny eny anivon'ny Fokotany. Ny ratsy ao anaty tanàna dia fantatry ny olona tsirairay dia hoe mena andraikitra kokoa zany ny mponina mba hifanara-maso amin'izay zavatra tsy mety anatiny ohatra kidinampinina na mpanao ratsy mpamaky trano vaky trano sy re ao anaty Fokotany any reny dia mena andraikitra koa zany sefy Fokotany mba hifampifeh ny olona samy olona anatin'izy zay kory tsy hoe manakana ny andraikitry ny mpitandro filaminana andraikitry ny mpitandro filaminana manao miasa ny foana izy fa hoe mba fampandraisana andraikitra sy anjara ny olom-pirenena tsirairay aby hoe samy tompona andraikitra ny fitandrona amin'ny fandriam-pahalemana. Isan'ny antony mampirongotra ny alatra sy ny vakitrano eto amintsika ny fisian'ireo olona tsy fantam-piaviana eny anivon'ny Fokotany. Araka izany, isy ny fanaraha-maso ary hoentitra ny tompona andraikitra tsirairay avy miainga avy eny anivon'ny Fokotany izany. Andrasana araka izany ny vokatra ty etsika eo amin'ny filaminana anatiny ity. Mbola eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany asa madinika iray indray no hoentsika ny fanamboarana sezana fiara na ny kapitonage asa iray ny atraika amin'ny fiara rehetra eto andrenivohitra ny asa ny Rakotsafy Edmond ary rehetra ny fanadidiny Mikael Ramarla. Rakotsafy Edmond iray amin'ny mpanao kapitonage eto Ampefiloha lasa bizina ny asa tato anatin'ny taona maro zay antony ny fisiny ny fiara-pitaterana maro ka manamboatra seza eto aminy. Toy ny asa tena rehetra ny asany mampidi-bola isan'andro. Sezan'ny fiara moto no asa ataony isan'andro. Ny fanajana ny mpanjifa sy ny fotoana kosa ny tena zava-dehibe. Io arakaraka le fanajanao ny asa dia mandeha miasa ianao fa rehefa tsy ajainao le izy moa dia tsy miasa ianao satria miankina amin'le fanajana an'le asa zany. Io zany qualité fotoana izay foana zany ny asa tanana. Rehefa voajanao le fotoana amenao an'le olona dia miasa foana ianao. Ohatran'izay le izy miankina amin'le fomba fanajana an'le fotoana amin'le asa zany ny tena zava-dehibe. Ny hoditra ny lakôly ary ny milina fanjairana isan'ny antoko ny asan'ny Edmond ireo. Efa niasa tamin'ny orinasa lehibe ny tenany ka izao nahaizany nanao mpanao kapitonage izao. Manana ny mampiavaka azy kosa ny asany ary malazatra ny ivelany ka tonga hatramin'ny vahiny. Ohatra hoe hôtely eto akaiky misy manao laselle moto BM ohatr'izay. Ny zany le mandalo dia hoentiny miverina any France. Vatina ataony. Tsy misy asa ratsy mila mikiratra any amin'ny asa tena raha nambarany. Mananjanaka 3 izy ary fifaliana ho azy kosa ny mba hampitaina ny fahaizana amin'izany. Ny tombontsoa amin'le manao asa tena zany ianao afaka velatra ianao zany afaka tsy voaserisery ianao. Satria ianao miasa tena nge ianao no mikomandy. Ianao mikomandy mivatanao zany hoe zao indray miprograma ataoko ranga fa tsy ohatran'izay dia ohatran'izay le asa tena izay. Tsy maintsy mbola mieritreritra zany hoe mba mety misy mpandimby anao any aoriana any dia tsy maintsy izay le tediavanao an'le ezaka tsaratsara kokoa zany mba hampitanao amin'le taranaka efa aoriana hoe tena tia indray mba mandimby an'ity dia mba miezaka tsara hoe zao mba zavatra nataonay sy taloha. Manomboka hatramin'ny 9 hatramin'ny 2 ariary ny manao kapitonage eto amin'ny Edmond, 5 hatramin'ny 1 isan-kerinandro kosa ny sezana fiaramboariny. 70 taona no lomanosina tao anatin'ny kapitonage izy. Tsy mora ny asa saingy mahavelona ary azo tohizana hatrany zany rehefa hainy miazona ny kalitaon'ny asa tanana. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina na dia hita fa mitombo ny mpihira malagasy tamin'ity taona 2024 ity, tsy hita taratra izany ny nivon'ny eo amin'dana ny fitoerana misahana manokana ny fiarovana ny zon'ny mpamorona. Antony ny mpamorona manana sangan'asa sampiasaina amin'ny hanao manjery sy ankalamajana ihany no afaka miditra ho mpikamana ho ny taleny ity fitoerana ity. Ary ao ny andinindin'izay hoentin'ny Gaeto Andretsilavo hatrany. Miova isan-taona ny gadon-kira malaza eto amintsika, miova manaraka izany ihany koa ny fomba fanehoan'ny mpanakanto ny sangan'asany, indrindra fa ny mpanakanto vao nisondrotra. Tsy mampiova ny gadon-kira malagasy ireny ho ny mpanakanto iray natononay. Ny zava-misy manana ny maha izy azy ny gadona malagasy, saingy ny fampitanjany amin'ny mpiaina ny antsoina hoe communication no tsy ampy. Tsy ampy ny serasera fanapariana sy fampahafantarana ny mozika malagasy
eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eny amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eto amin'ny tsena atao anatiny na sehatra nasionalina fotsiny zany tsy ampy tatio arina zany dia lasa andoavam-bola ny mandefa hira amin'reto fahita lavitra be deaibe misy eto Madagasikara reto amidy zany le ataon'ry zareo hoe amidy misy apahany amidy zany ao a akoatra ny dokam-barotra sy ny doka ahafahana mandokany zavakanto araka izany tsy hita intsony ny sehatra omenan'ny mpanakanto eny anivon'ny hainao manjery isan-karazany tsy maintsy mandovory izay dia ampitan'ny sanganasany ankoatr'izay mbola vitsy ny mpamorona miditra mpikambana eo anivon'ny omda hiaro izay sanganasa amin'izay misy sahena amin'ny 27 no mpikambana mamokatra sanganasa amin'ny mozika sy ny lahatsoratra amin'izao fotoana izao ary 3,707 alina ny famokarana hafa nanomboka ny volana janoary 2024 miisa 7,700 no nametraka tao taratasy hiditra ho mpikambana ny 3,20 ihany hatreto ny voaray antony mahatonga izany ny hoe ny mpamokatra sanganasa ampiasain'ny olona hafa amin'ny hainao manjery na ankalamanjana no afaka miditra ho mpikambana ny olona miditra mpikambana aloha dia ny mpamorona izany hoe raha ny hira ndresahanao teo dia ny mpamorona feony ny tonony sy ny tonony izay zany no miditra mpikambana ka indraindray mety misy ny mpanakanto mbola mpiangaly izy izany hoe mihira na an'le izy zany fa mety tsy mamorona dia reny zany no ny mpamorona ihany no miditra mpikambana satria ny mpamorona zany hatramin'izao no arovana aty amin'ny omda araka izany tsy misy afa-tsy 2 alina ariary ny fikarakarana anto-taratasy ilaina alohan'ny mpamorona ny zava-misy anefa mindrana sanganasany mpamorona iray avokoa ny ankamaroany ny mpiravo amin'ny sondry eto amintsika izany hoe ny mpamorona amin'izay fotoan'izay no manana ny zoarovana amin'ny vokatry ny fikarohany sy ny talenta ananany eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa lehilahy iray no samboriny mpitandron'ny filaminana tany Thaïlande androany fisamborana voalohany no tanterahin'ny polisy Thaïlande 12 andro taoriny ny tranga izay nafatesan'olona miisa 20 tany Thaïlande nahitana fanamboarana bomba tao an-tranony raha nambarany mpitandron'ny filaminana fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 ny fikarohana nataon'ny mpitandron'ny filaminana no nahitana ilay lehilahy teratany turka voasambotra androany voampangahoana natanteraka von'olona voavolavola mialoha sy firaisana tsokombakomba ny tenany mbola karohana ny mpiray tsokombakomba tamin'ity fipoahana goavana ity raha nambarany mpitandron'ny filaminana ny toerana fantatra fa teratany turka ilay voasambotra raha efampolo ny ireo natao famitorana tato anatin'ny herinandro navotsitra ireo polisy thaïlandais izy ireo nahitana aogorsa tamin'ireo voaady izay apahana sy lambo pioka ny tsimony Thaïlande raha tsy hivina nisy ady nataon'izy ireo sy ny gouvernement tany toerana izay niteraka fahafatesan'olona hatramin'ny 590 hatramin'ny taona 410 niverina ny sokatra ihany ity toerana malina ny mpizahantany ny poahan'ny bomba ity 2 andro taty aoriana everin'ny mpitandron'ny filaminana fa ny manilafy ny fizahantany any Thaïlande izao tranga izao farany voaray tamin'ity ariva ity fantatra fa tonga tamin'ity androany ity eto Antananarivo ny nofo mangatsika ny miaramila lavo tany Ankazoabo Atsimo tsy amin'ny toby generaly Ramanantsoetsy Apahibe no iandrasana ny razana rahampitsikosana manga amin'ny fomba ofisialy ny tafika malagasy amin'ireo ora folakandro isy avy hatrany famelaberan-kevitra sy fanazavana ho an'ny mpanao gazety ataon'izy ireo mba ny zavatranga tany Atsimon'ny Nosy mikasika ny tsy haim-baovao tamin'ity androany ity kosa raha itsika anatin'ny fandaharana aralino ny alahady io avy izao ny momba ny olana rehetra sy kajikajy politika rehetra nandeha tao anatiny ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny fa mikasika ny namaizana ny rovana Ambohidratrimo kosa nanamafy ny voalazam-pandinika faramonina maro ny tompona andraikitra ny mpamonjy vona androany momba ny fahamaizan'ny rovana Ambohidratrimo raha nisy fandraisana andraikitra na dia kely aza tamin'ny alalan'ny fametrahana mpiamina ny reny vahoaka samihafa ireny toy ny rovana Ambohidratrimo dia tsy nilaina akory ny mpamonjy vona eo amin'ny pezin'ny toe-karena raika amin'ny 3,740 sy 4 sy 3 hetsy isaky ny malagasy iray mitrosa Madagasikara amin'izao fotoana izao dia izay koa no entina mamarana ny fampahalamba avao androany isorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.